Tontolo ny sarimihetsika nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ary nivarotana omaly ny VCD sy ny DVD 104 ilay horonan-tsarimihetsika vaovao novokariny Scoop Digital efa ao am-pony maro sady kosa moa ity horonan-tsary vaovao ity taorianany nandefasana azy any efitrano ny 9 oktobra lasta teo. Lofaramanantsofo. Efa niparitaka manerina nosy nanomboka omaly tamin'ny valora maraina ny DVD sy VCD 104 ilay sarimihetsika vaovao novokariny Scoop Digital. Miavaka amin'ny maha tantarany tanora azy, tsy mivoana amin'ny efa nahafantarana Scoop Digital hatramin'izay kosa sanefa ny tantara dia ny fisian'ny antsikana sy ny lesona azo tsoahana ao anatiny, toy ny hita tao anatin'ny malokila izay sokony ihany. Maharitra 500 minitra ny DVD ary vidina 507 ariary, raha 20 minitra kosa ny VCD ary 504 ariary kosa ny vidiny. Ny 9 oktobra lasa teo no navoaka teny amin'ireo efitrano fandefasana sarimihetsika manerana nosy ny 104 ka avy dia raiki-pity ary tsy nandisy fanantenana andreo izay efa nahita. Efa ambava maro ihany koa ilay fiteny ao anatiny hoe tianona hoe santionany anefa fa betsaka tokoa raha ny fampiomezana ao anatin'ny 104. Tongava manjifa fa efa vonona ho anao eny amin'ireo mpivarotra manao ny fanamiana 104 ireo vokatra originaly araka ny afatry ny Scoop Digital.